Ny sesy kosa ireo famindram-pahefana teo anivon'ireo ministera izay tanteraka tamin'ity androany ity notanterahana itolakandro io ary teny nanisana ny famindram-pahefana teo minisitra misana ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana sy ny ministra ny serasera ny fampahalalam-baovao ary sy ny fifandraisana amin'ny andry-panjakana hoentina amintsika ary ny akon'izay. Ministera iray izay misahana andraikitra lehibe ny ministera ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana ary zava-dehibe ny nanambarana azy amin'ny ministera ny serasera raha ny voalazan'ny ministra teo aloha Manantsoa Victor nandritry ny lanonam-pamindram-pahefana teny nanisana ary nambarana fa mifarana ny antsoina hoe crise institutionnelle. Les tétésamitasika nanomboka tamin'ny 2009 ka hatramin'izao 2014 izao zay azoko lazaina hoe mifarana androany ny crise institutionnelle sy ny crise rehetra dia sy hoe tetezamita zao ihany fa tetezamita amin'ny rarafiny malagasy hatramin'izay ka hatramin'izao mba hanorenana ho avy any malagasy eo amin'ny fifampirana confiance amin'ny malagasy. Ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana dia nanorotsorotra ny mahazava-dehibe ny fampananana asa sy ny tokony hitondrana fanovana amin'ny fanambarana ireo departemanta roa samihafa. Pahameny fitoanana amin'izao fotoana izao ny famoronana asa ho an'ny vahoaka ialana amin'ny fahasahiranana tena natafily toby azy ka ao anatin'izay famoronana asa zay no tsy maintsy iasantsika rehetra mihitsy na ianareo mpanao gazety eny mandeha rehetra eny dia tsy maintsy hifanome tanana amin'izay lafiny anankiray zay fanarenatsika ny firenentsika teo amin'ny toerana misy azy tao anatin'izay crise lafa be zay zany iverinay vola ara-pahamena famoronana asa ho an'ny vahoaka. Mialohan'ny lanonam-pamindram-pahefana teny nanisana moa dia nisy ihany koa ny famindram-pahefana teny amin'ny ministera ny serasera Tsiadana. Anisan'ny nahenon'ny ministra vaovao ny heviny ny code de la communication. Le code de la communication nge sahaly amin'ny raiso salaminy hoe lalàna ray izy raiso salaminy lalàna ray ny itsika rehefa manana fomba misy famazava ny vision apetraka ny fotoana-panjakana dia ny rehetra zany ao anatin'izay fijery zay dia mijery hoe inona ny lalàna entina hifampifehezana afahana miroso amin'ilay vision apetraka. Ireo lalàna isaky ny ambaratonga reo zany iarahana mijery satria azadino izay ihany koa no hoan'ny eken'ny olona azy raha ohatra izy ka natsoinao hiara ijery aminy hiaraka ijery aminao le izy fa raha ianao rehetra fotsiny hoe ambony latabatra ao dia hoe zao raka satria za mieto dia zao nanaovako azy ty dia vonjary tsy manaiky ny olona dia tsy izy dikany amin'ny nanaovana azy fa matoa izy io somary mijanonjanona kosa raha iny lafiny anankiray code de la communication rezahanao iny dia heverina fa mbola mandinika n'iny rehetra. Nampirisika ireo mpampiasa vola ampiasa vola eo amin'ny sehatry ny serasera ny ministra vaovao mba hisy ny famoronana asa. Isy ihany koa raha ny fantatra ny fampionana ireo mpampiofana eo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety sy ireo tompona orinasa eo amin'izay sehatry izay mba ahitany zavatra tokony arenina hoentina anatsarana ny sehatry ny fampahalalam-baovao.